raha varientana anamaivanana ny fahasahiranany isan-tokantrano no antony nanafara ny fitondram-panjakana ireo varomora. Misy manodikodina ho an'ny tombontsoan'olombitsy izany tao anatin'izay fotoana ny varotana azy izay ho ny mpandrindra nasionaly ny varomora. Isan'ny tafiditra anatin'izany ny sasany amin'ireo sefokotany sy ireo chef magasinier. Ny zavatra hitanay dia misy olona tsy mitondra carnet nefa mahazo vary ary tsy mba mahazo vary 3 kilao akory fa avy hatrany dia 20 kilao any ray fidiny. Ao amin'indray ireo olona izay mitondra carnet efa ho 10 eny an-tanany eny nefa dia mbola homenitra ireo any ka izay zavatra izay miendriky ny hoe fanodikodonana an'ilay izy. Isoroana izany sy anavana ny vary sy ny tsiparifary. Misy ny paikady vaovao amin'ny fitsinjarana izany. Ny andraikitry ny chef magasin moa zany dia izy no tompona andraikitra voalohany mizara sy mivarotra ny vary io. Izy ihany koa no tompona andraikitra voalohany mikirakira ny vola ao anatin'izany tsena izany ary ny vola vidin'izany vary izany kosa dia tsy maintsy miditra ao anatin'ny kitapom-bola mpanjakana. Ny chef fokotany indray ny andraikiny dia mandrindra ny filaminana eo anivon'ny fokotany manomboka ny carnet sy mijery ireo carnet fokotany. Nisy tamin'ity andro an'ity ny fiantsona ireo sefokotany sy ireo chef magasinier izay voakasika mivantana amin'ny fitsinjarana ireo varomora teny amin'ny Kopôla Anosy. Isan'ny nanatrika izany ireo mpandrindra paritra sy mpandrindra nasionaly ny varomora ary ny préfet de police n'Antananarivo.